Eny tompoko lahy, eny tompoko vavy. Izoko veo no manitra voninkazo sa izandro no manitra ravikazo no to manimanitra andrina ny trano. Tsy izoko no manitra voninkazo na izandro no manitra ravikazo fa ny lanonana lehibe izay efa manentoento anitra. Efa tena ato akatoka tanteraka isika menakavy no mamerovero indrindra ato anatin'izany efitrano zany ary eny amin'ny isam-batan'olona sisa tokantrano, eny amin'ny tambazotra rehetra, eny amin'ny fiarahamonina de manakoako tokoa. Tahaka an'izany hoe arabambaratra ka ny any am-pasana ihany tsy mare zany resaka hoe taom-baovao malagasy izany izay efa amin'ny heriny anio katroka. Tahaka an'izao efa katroka ohatr'izao zany tsika zany la derive ohatr'izao zany tsika amin'ny heriny androany efa mandrezandrezatra ampitolo mandrezandrezatra firaritso ary tena atao hoe ampiky ny fahasoavana sy ny fanambinana nraisina tamin'izany taona vaovao zany daholo ny tsiraray avy ny ambatatenan'olona ny ankohonana ny ao anatrehana ny isam-pianakaviana ny isa-tokotokony isa-pokotany isam-bondrona firenena ray manontolo mihitsy dia ampiko zany fitahina avy amin'Andriamanitra zay nahary zany. Tompoko lasy tompoko vavy efa manambara sady zany ty ampiandohana fa ozy hoe ratorana ny lambo mana ny kisoa rakapainy ny rongana mangovotra ny goavy raha tenenina ny lesoko amin'ny safiny azo mipetaka raha miteny aho hoe taom-baovao malagasy dia mihetsiketsika taka ny sofimbitro sika menakavy zatovy mpandimbiny anarany ray ao anatiny zany fandalana ny hanitra nentin-drazana sy ny takalobe ny lovaina avy amin'ireo ray aman-dreny ireo fisika tokoa ny tompony anarany ray amin'izany fa inona moa ny tena tiako resahana sy anina amin'izany fa dia ozy hoe faly mirabe faly mirary soa amintsika menakavy de utratra zay ela indrindra utratra ny taom-baovao mahafinaritra dia mahafinaritra. Utratra ny fiteny fa tsy nahatratra, tratra no izy satria isika tsy mihetsika fa ny fotoana no mandeha araka le resahako foana hoe tandremo mandehana dia melo so tratra ny orana any an-dalana any mandehana malakilaky so tratra maizina ry tandremo fa so tratra mpangalatra teriana any ny anina azonareo ohatr'izay le izy tratra ka dia mirary antsika menakavy mba ho samy tratra n'izany taona vaovao zany daholo zay efa amin'ny herin'ny androany amin'ny herin'ny omaly moa zany izany zao ny tsinana ny volana fa 13 ny volana martsa dia amin'ny herin'ny androany fa 14 volana martsa zany no taom-baovao amintsika rehetra dia ozy aho hoe melohan'ny ampitako ny tena fandaram-potoana rehetra sy ny zavatra tokony atao dia tsara ihany no alalantsika karazan-javatra vitsivitsy monja. Izy ty dia siansa lalina be zay tsy dia tena tokony ho resahako loatra nefa terem-panahy ihany tsy maintsy resaka amin'izay mazava tsara any anatin'ny sainareo le zavatra dia tsy misy miroro saina tsy misy tsony mandeha eritreritra anao an'izao anao andry fa andrandray mako any olona miezaka foana mamafa manadio ao anatin'ny sainao tsy manadio fa mandoto hoe ny zavatra hoe voasasa atodomako ny olona ray zany rehefa tenentsika hoe tratran'le hoe lavage de cerveau zay miveritreretantsika azy dia adika amin'ny teny gasy izy hoe ty efa voasasa mihitsy ny lohany nefa voaloto ny lohany marina satria raha voasasa ny lohany nadio fa le izy tena voaloto mihitsy ny lohany zany hoe nampidirana karazan-javatra be dia be zay tsy tokony ho izy andeha amin'ny lohan'ny loatra ao anatin'ny lohany dia anisan'izany no resahako kely aminareo ty tontolo ny resaka isa lava ty dia amin'izay mazava tsara aminareo mihitsy hoe fa maninona ny taom-baovao malagasy no eo amin'ny volana martsa aprily eo foana fa tsy miova sy tsy mihetsika ary tsy miala eo misy milaza zavatra hafa ivelan'izay sy ny akoatran'izay tsy miresaka nininona momba an'izany tsy ady tsy fifamaliana fa hevitra no resahantsika eto zay le teneniko teo hoe hevitra terabary samy mamoaka ny ao am-pony dia zavatra kajy kely faran'izay tena tsotra no resahako dia amin'izay mba mahazo daholo ny tsiraray avy eny anivony tokantrano. Voalohany indrindra amin'izany ary zao ny fandehany ny atao hoe taom-baovao malagasy dia ny tsinam-bola ny alahady ny andro voalohany amin'ny volana voalohany amin'ny taona aizy zay eo amin'ny tsinam-bola ny alahady ny teny hoe alahady dia teny vao nylovaintsika avy tamin'ny arabo vao taty aoriana fa sika gasy efa nanana ny mpampangolala elatra hatramin'izay efa hatrany amin'ny androny taolo efa tany amin'ny tsy tambo isaina tsy eritreretiny zany fa teo anelanelan'izay indray tsika mbola nampiasa talohan'ny diran'le arabo indray mbola nisy mako le resaka hoe valasira volambita maka faosa hiahi sakamasay sakavesy ny tariny reny koa mbola hafa dia hoe ny asaramantsina sy ny asaramanitra ka ny asaramanitra aloha dia efa nilazaiko ary efa niteneniko foana fa ny asaramanitra dia vanim-potoana anankiray izy io vanim-potoana le asara fa misy izy manitra dia misy izy maimbo ka nareo mieritreritra hoe
rehefa tonga ny 20 jona dia misy tratry ny Asaramanitra dia gaga hoe fa inona ary ty finona moa zany ny Asaramanitra any vanim-potoana ny asara zany vanim-potoana ny orana ange ny asary ka inona kay ny orana any amin'ny volana jiona ary lizy hoe Asaramanitra fa any amin'ny volana jiona ary amin'ny lalan'ny adizoza sy ny asorotany ery ranonerika matevina be le mandalo amin'iny Manjakandriana miodina aty amin'ny faritra rehetrarehetra distrika an'Andramasina hatrany tsy azo mpanivy midonatra any Ambatolampy mbola mahazo an'iny rehefa le mandalo ny asorotany misy ohatry ny ranonorana be tsy fantatra zay fotsiny eo avy fa le Asaramanitra tsy zay satria eo amin'iny fotoana iny ny hatsika no arin'ny tolo tamin'ny adizoza ny hatsika no noarin'ny tolo tamin'ny adizoza efa nyresahako foana zany tamin'izany Manazava ny resaka orombitana avy amin'ny zavaboary hoe ny lanitra no lamady satria ny lanitra ny endrandrano ny zavatra rehetra dia jereo tsara fa anomboka adio io ny lanitra anomboka adio io ny lanitra eo tsika ifampitazana tsy mbola nanoratra tetsy amin'le solaitra io mbola manazava aminareo fotsiny ny zava misy ifampitazana eto tsika adio io ny lanitra mamono mena ny asina rehefa alamady dia jerevy zay manana hasina ranjo fa mamono mena ny asina amin'izao efa mamono mena izy zao maitsomaitso izy to dia efa manomboka miova ho menamena zao le izy dia mitafy mena ny fody fararano zao nge fararano nge zao iainantsika zao zany hoe le atsika moa le vanim-potoana efa lasa mikorotana be satria hotantsika fady le tany dia tonga ireny ny haitany dia jereo efa voavy any amin'ny haitany tsika dia niditra tondra-drano tsisy tsony le marimatrerasy natao foana hoe mba mandeha amin'ny rariny sinitsiny amin'ny tokony ho izy fa miala ny amin'ny haitany tonga dia tondra-drano dia efa mikorotana izy fa mifody zao efa manomboka tafijaky ao nozy ny bolana fody lany tafijabo tafijaky raha fararano voaka amin'izay ny lokony mahandrina azy zay le izy dia loko mena loko fiandrianana le mahazo tany fiandrianana zany fanjakana zany zay le loko mena le izy adikatsika ho zavatra ratsy indray rehefa nampiasay le mpivarotra telefona feny lamba menamena kely daholo isaky le zavatra eny amin'ny sisin-dalana mizatra tsy de milamina loatra ihany reny na izanina zany ary tsara ihany koa ny tenenana zany efa ndraisantsika teto zany efa nisy taona nanazava momba ny resaka ody sy ny tariny hoe ny fandraikiraikena koa ny misy zany tsy miteny hoe zay manao lamba mena kely rehetrarehetra dia misy idirany zany sy ny any njarantsika koa mba mandinika fa adio ny lanitra ny masoandro no arin'ny tolo tamin'ny adoro dia andao tsika ifampitazana eto fa rehefa tonga ny volana adoro dia tena mandoro ny masoandro io mena mirehatra ny hatsika no arin'ny tolo tamin'ny adizoza dia jereo tsara fa rehefa tonga ny adizoza eo amin'ny volana me jiona eo amin'ny fiandohandohan'ny volana jiona eo izy dia jereo fa mangatsika dia zay nge ny nampatoka le famorana hoe tany dia efa manomboka misy manikina satria tonga ny atsika manomboka be ny rivotra any amin'ny adizoza zany tsy mbola nisy mihitsy hoe hanao famorana dia ary amin'ny desambra ary amin'ny andro migaingaina be mahasarotoperery fa tsy maintsy mitady an'le toerana hatsika ianao be rivotra mangatsitsika pahatapitra ny volana ho ary amin'ny fanala ary amin'ny alasaty iny dia jereo tsara fotsiny zay zavatray dia manomboka fantatrareo zany hoe ahoana zany ny tokony fomba hanisana ny ty andro ty ny atsika noariny tolo tamin'ny adizoza ny ranonorana noariny tamin'ny asorotany dia jerevy tsara ny asorotany ary amin'ny volana jiona jolay ary misy tonga dia ranonorana be tapoka fotsiny tsy fantatra hoe avaizana avaizy zany ozy le dokererenosy be tsy fanta-piaviana sy tsy koby fipoirana fa zay mihitsy io misy ranonorana tsy fantatra ao zany fotsiny io dia mandalo miala vany izy dia mandalo ohatr'izao mifafy dia tsy hita dia eo amin'ny volana jiona jolay io ihany zay zavatra ino mitranga misy ohatry ny ranonorana matevina be iny ny fanala no noarin'ny tolo tamin'ny alasaty ka raha vao mirotsaka zany ny fanala dia alasaty ny andro ka andao ary tsika ifampijery hoe misy fanala ve mirotsaka akoatra ny eo amin'ny volana jiona sy volana jolay sy aogositra mba teneno misy fanala ve mirotsaka fevrie misy fanala ve mirotsaka sy ary amin'ny volana oktobra novambra ry
tsisy. Fa ny fanala dia eo amin'ny volana Jolay, Aogositra eo ihany no mirotsaka. Ny taolo nefa efa nanohatra fa ny fanala no lasaty. Ka tsy hitako inona zany le divana hevitra be amin'le resaka fanisan'andro. Fa misy olona zany tsy fantatro mihitsy, zay le teneniko foana hoe rehefa tsy ianao ny taolo dia aza mieritreritra fa ianao le izy. Ka rehefa tsy takatro ny lohanao dia lazainao tsy takatro ny lohan'ny taolo. Efa nyteneniko teto no hoe samy nianatra matematika, fa nisy olona nijanona teo amin'ny 9 x 9 81. Zay ny takatry ny sainy farany. Mihoatra an'izay tsy zakany lohany tsony. Fa nisy olona mbola nahavita nanao hoe logarithme exponentiel, racine carré de zao, primitive de zao, dérivé de zao. Hafa ndraiky io zay. Fa samy matematika ireo. Ka samy manana ny zakany lohany. Ka rehefa tsy zakany lohanao dia aza atao hoe tsy takatry ny taolo, fa hoe ianao mihitsy nefa taolo. Allo azavo zany. Zay le izy. Zay zany fandehan'io resaka fanisany io. Dia mbola lava be dia be zany le inona ity izy. Le nanoharany taolo azy afaka tohizintsika iny rehefa avy eo. Fa tsara kely ny alalàna ny reto zavatra reto hiditra kely aloha hiresaka. Tena zavatra farany tsotra. Nomeko atsika mialatsiny aloha fa zaka vy be Zavatra farany tsotra nomeko atsika hoe tahaka an'izao zany le orotrano eo amintsika eo. Dia misy zany mizara 12 tahaka an'izao izy io. Ho an'izay nandalo kilasy famaranana dia nianatra an'izao. Fa tsy nianatra tamin'ny atsipiriany fa zavatra ambangivanginy fotsiny ihany no nyresahana. Misy ny atao hoe alamady, misy ny atao hoe adoro, misy ny atao hoe adzoza, misy ny atao hoe asorotany, misy ny atao hoe alasaty, ao ny asombola, ao ny adimizana, ao ny alakarabo, ao ny alakosy, ato ny adijady, ato ny adala, ary ato ny alootsy. Reo zany izy 12. Zao zany ny firafiny raha jerena avy ety amintsika. Dia jereo tsara. Reto zavatra nisoratako reto dia marika ifankalalana amin'izao tontolo zao. Marika ifankalalana amin'izao tontolo zao. Zay ireo zavatra nisoratako reo. Raha ohatra zany ianao ka manao an'ity dia tsisy tsy malala hoe alakarabo ny tianao tenenina na tsy mahay amin'ny fitenin'le olona azy ianao. Ianao raha mametaka an'ity dia tsy misy tsy malala hoe adalo ny tianao resahana na tsy mifankahazo aza amin'ny fiteninareo. Karazana symbole zany io, marika ifankalalana manera-tany. Ka ny fanandrona ozy dia science, ny astrologie dia science. Ka raha iresaka fanandrona dia mila olona mihitsy aloha tena niaina sy nianatra momba an'izany astrologie na ny astronomie, zay vao afaka miresaka fanandrona. Dia ohatsika hoe ry dadabe any ambanivohitra ka zao nianatra an'izany nefa hoana izy mahay manandro, fa ianao nefa tsy mahay manandro ny ry dadabe. Fa ny azo tonga dia ty hitsakandro, tonga dia miresaka amin'ny tena tompony avy any ambony any. Fa misy olona indray taty aoriana rehefa tsy nisy tsony ny mahitsakandro, le mifandray amin'Andriamanitra zay tompony sy ireo fanahy rehetra tompony ireo, dia raikitra amin'izay ny vaintsety dia boka isa lava atao fotsiny eo hoe tamin'izay mbola nianatra tany amin'ny efefe zany le tsenjerintsika taloha, nianatra nanisa bâtonnet alefa 1 bâtonnet 2 bâtonnet 3 bâtonnet. Dia zay fotsiny. Dia 20 ray volana dia very. Eo amin'izay le mahatonga amin'ny teny aminareo hoe inona ty fanisana resahanareo amiko ity, hoe fanisana isa lava manahoana, fa zavatra iombonana manera-tany io, ka science io. Fa aza mietrehatra hoe ny gasy manana ny azy manokana fa ry dadabe mifandray. Za mbola nahita maso ary nanatry maso tsy ho teneniko hoe taiza ny toerana ary oviana le fotoana vao tselatsely zay 5-4 taona lasa. Tany amina toerana anankiray katroka tsara mihitsy ny ora ny taom-baovao malagasy. 28 mars izy tamin'izay fotoana izay tadidiko tsara. 28 mars ny taom-baovao tamin'izay fa tena katroka. Eto Madagasikara zany raha mpitoviana amin'ny lera iombonana iraisam-pirenena. Tsika moa misy an'le hoe misy décalage horaire plus 3 Madagasikara. Fa tena katroka tsara mihitsy ao amin'ny ora. Fa tonga dia nihetsehan-javatra ny enjana. Nihetsehan-javatra le rangahy lehibe tompony ny andro, tompony ny fanaovana hitsakandro.
eo am'le fotoana tena hoe latsahany hoe zay fakatroka ny tombaovao malagasy fa izy koa nefa dadabe tena zany tena teneniko anao fa sarotra ny teny fa mety ozy hoe tsy ny solaitra zany rangaha zany fa tompony ny andro zany ary tena mifandray vatana amin'ny tompony ny dikan'izay zany lisa lava latsaka ao anelanelan'izany satria rehefa maty le ranakandry rehetrarehetra nampianatra atsika gasy an'le hitsakandro sy nampanao hitsakandro atsika de lasa am'izay zany le olombelona nandeha fotsiny tam'le kajikajy eto ambony latabatra zao matsy mifandeha an'ity itony zorony tony misy le hoe reny vintana tsy anazava resaka vintana akory fa misy zorony zany natao hoe reny vintana ny alamady ny asorotany ny adimizana ary ny adijady reo reny vintany reo de mitondra toninandro 3 avy hoe vava lamady vonto lamady vody lamady vava asorotany vonto asorotany vody asorotany vava adimizana vonto adimizana vody adimizana de ohatra zay anko izy makany amin'ny adijady ny zanabintana ato anatiny kosa indray de mitondra toninandro 2 hoe vava adoro vody adoro vava adizoza vody adizoza vava lasaty vody alasaty sy ny tariny rehetra rehetra farany tsotra be zany le izy nakana azy de hoe reny vintana 4 mitondra toninandro 3 de manome 12 zanabintana 4 satria 4 le ato anatiny sao de misy tsy mahazo mitondra toninandro 2 manome 9 12 apina 9 manome 20 de ny azy zany 20 andro de tapitra ny ray volana zay zany ny arahan'le resantsika hoe isa lava tsy isa gasy ozy apetrako tsara zay ny gasy tompony nitsakandro ny gasy tena tompony nitsakandro fa aza mieritreritra ny tolo babakoto fa tompony nitsakandro reo ary reo le hoe tsy torono malala tsy laza mahafantatra ny apotsy miloka ny ambava tsy tonono ny atsaina tsy ambara fa no avy taonany efitany taonty no avy rapitsy efitany androany zany lizy tsy tanany mandray alana na tsy tonga mandijory so de verinareo tenitenenina fotsiny zany tenen'le olona manao an'ity isa lava manao 27 de boky ty zany de hoe 20 tapitra ny ray volana tena azy io 20 ray volana io zany raha ataotsika ampitombona 12 satria 12 ny volana ao anatin'ny taona ray manome 9 sy 300 andro aloha sao de tsy mazava tsara le soratra 9 sy 300 zay zany ny anazy no ray taona de eo andrivitsika ny taona ray 5 sy 300 andro na 9 sy 300 andro analao 9 ary ohatray 9 fa tsy 13 gaga hoe diso indray veny ana analatsika 9 sy 300 de misy aho zany 10 misy 7 enina nalana 4 misy 2 ty mira otra 7 andro zany izy very tsy hita zany le 7 androny raha manao isa lava izy de zay mampatonga anazy hoe tamin'ny heritaona ny alamadiny ity zany everiny fa teto de amin'ny heritaona indray ny alamadiny ato de amin'ny heritaona indray ny alamadiny aty de miodina manaraka an'izay de very zorotranonao ve rangaty ietsika ho aizy io e io le mahavery azy misy an'ity 7 andro ty tsitany indraindray io zany 30 andro zany io raha ataoko hoe 9 sy 300 ny ato de misy 30 andro zany ato tsy tazana io zany le lasa manao mpanandro mamono volana trano am'izay kosa le olona manaraka an'ity tsy mivoaka eny an-danitra mitazana nefa zany efa nafarany tao laza manao mpanandro mamono volana trano fa tazano fa io tsinam-bolana io misy hoe tsinanambodiny misy hoe matyko velona misy hoe tetezamita misy hoe manary de jereo fa misy 4 andro misy 3 andro misy 2 andro very isam-bolana zany ato zay zany le tsy azon'le olona ka zay le teneniko hoe mitovy tanteraka amin'ny fanosana amin'ny efemerida international nge le hitsakandro gasy mitovy tsy misy very amin'ny fanosana gasy ny efemerida international ary tena io tonga de mifanitsy zany oa fa tena katroka mihitsy ny ora tato fa tonga de netsehany zavatra izy teo amin'ny toerana misy azy
ka zay zany le teneniko hoe mifanindry tsara io satria le dadabe io mbola mifandray miresaka amin'ny tompony de mahalala ato zany ato zany ato zany. Ary nisa lava tsy mahita an'ireny le zavatra kely be diabe reny hoe raha mijery ny kodiaran-danitra tsika zao ohatra zany am'izao fotoana iaina itenenantsika zao zany ohatra zany a meko zany hoe ato zany ny alamady atoro a ny ato zao zany miodina makany amin'ny asorotany sy ny tara ny alasaty asombola ado am'zana ny alakarabo ny alakosy ny adojato ny adalo ny alohotsy de am'izao tsika miteny zao zany ohatra de hoe ny masoandro de eto amin'ny alohotsy ohatra ny volana de efa ato amin'ny ado am'zana ny marsa ny lilita sy ny tariny rehetrarehetra ny uranus ny neptune de miparitaka iraky reto kodiaran-danitra kely be deabe reto fa tsy hitany nisa lava io hoe aiza ho aiza ary ny position Jupiter am'izao fotoana zao aiza ny position poisson aiza ny position ny any tsy hitany zany fa nitsakandro gasy mahita an'izany nitsakandro gasy maharaka tsara an'izany zay le nyteneniko anareo hoe fa inona nga io kitana resahany gasy io hoe fitarikandro inona ny fitarik'alina inona ny kely miady loana inona ny telo norefy sao de mety rehetra ny tolo babakoto fa zay le izy ary ino ny resaka hoe fanisahataona miaingy amin'ny masoandro sy miaingy amin'ny volany ity hoe année solaire année lunaire tsy zany io tsisy an'izany solaire fotsiny zany na lunaire fotsiny zany année lunaire fotsiny zany zazasary misy reniny fa tsisy rainy année solaire fotsiny zany fa tsy fantatra ny reniny maman cocktail zany ka tsy zay le izy fa neny gasy masoandro amam-bolana mitambatra foana ary miaraka foana de zay ny atao hoe tonga lafatra dada sy neny ao anivon'ny tokantrano zany ka zavatra tsy tokony hedivakevitra lalina be ty fa sao de lasa lalina be vao maintsy ho takatra ny sainareo indray manko ty fanazavana faran'izay tsotro ty zay netiko teto zao nge ty zavatra ty re olole resantsika ihany ity ny tany zao zany fanazavana farany tsotra ho a ity zao ny tany eto ambonin'ny tany eto ity ny volana de eto amboniny eto indray ity ny masoandro masoandro io a reo izy zany ny atao hoe tsinana ny volana de ny fifantsiny masoandro sy ny volana makato amin'ny tany tsy misy elanelany ho fa 0 degré zay zany ty zavatra ty mifanitsy tanteraka ao izy mahaizina be eto ambonin'ny tany am'izay fotoana zay de zay ny atao hoe tsinana ny volana tsinana izy am'izay fotoana zay de jerena izy hoe tsinana aiza fa misy atoko-kitana idirany ao fa ny zodiaka no anandrona fa tsy ny constellation efa ndresantsika teto iny misy atoko-kitana idirany ao de iny atoko-kitana iny mamoaka le atoko-mbitana sy le efitrano kely be deabe ivoana hoe tsinam-bolan'inony tsika zao zay ty zavatra ty de ny volana ny anarantsika taloha zany ny volana de miodina manodidina ny tany miainga eto izy de miodina manodidina ny tany any de tafaverina eto de zay ny atao hoe mierina ny volana ray volana zay ny tany de miodina manodidina ny tenany miainga eto izy de miodina ato de miverina eto tapitra zay ka tafaverina eo izy de zay ny atao hoe ray andro fa niodina zay ny tany sy ndray alina de niodina nanodidina ny tenany izy ny anarantsika taloha le hoe la terre tourne autour de lui-même autour d'elle-même pendant 24 heures miodina manodidina ny tenany eo ny tany mandritry ny ora 420 zany hoe ndray andro sy ndray alina de dily zay de zay ny atao hoe ndray andro sy ndray alina zany fa ny tany kosa de miodina manodidina amin'ny masoandro mandritry ny 970 andro na 570 andro tsy ny vazany nampianatratsika an'izany fa io a siansy io ka ny siansa mahay an'izany daholo zao tontolo zao fanorona anke siansy katro anke siansy ary io a rehefa formule ohatra hoe P égale mg
io ny anarantsika foana io taloha P égale MG, R égale U/I ny anarany zany. Ka io de zay foana io, na ho any Thaïlande ianao, na ho any Congo ianao, na ho any Mexique ianao, na ho eto Madagasikara de R égale U/I foana, tsy miova. De ohatra zay ihany zavatra resahako ty hoe ny tany de miodina manodidina amin'ny masoandro mandritra ny 19 sy 300 taona na 19 sy 300 andro na 5 sy 300 andro. Miainga eto ny tany de miodina any izy de mandeha tafaverina eo izy, zay le atao hoe mierina ny taona, herintaona. De ny fitambaran'izay 19 sy 300 andro na 5 sy 300 andro. Fa ny an'ny sasany zany raha ity zany le alavirana 19 sy 300 na 5 sy 300 de ny anazy aty amin'ny 9 sy 300 de efa tapitra ny taona, de eo de efa taona vaovao zany. Ditanareo fa tsy feno le izy tsy feno le izy satria io le 20 nampitombony 12 fotsiny de manome 9 sy 300 teo, de eo izy de mijanona. De zay zany no mahatonga azy hoe raha miala ato zany zao ny tany tsinam-bolana ny alamady de mandeha azo aloha de am'izay tsy sahirana be nareo fa fafako ty ambaniko ty a. De zao zany le izy, zavaiko tsara aloha fafako io manjary sao tsy azo nareo tsara. Miala eto zany le tany, na sao sorintsika foana zay manelingelina atsika sorony tony P égale MG tony sady tony tsy nety haiko tany am-pianarana zao zany. Ity zany le tany iala eto, iodina manodidina amin'ny masoandro izy io a. Miala izy zany eo a de miodina tafaverina soamatsara eto amin'ny leny angany ny tany, zay ny atao hoe herintaona. Zay ny atao hoe herintaona, miainga eto ny tany de miodina tafaverina eo amin'ny leny angany, herintaona zay. Fa misy ndray hoa le olona manao an'le isa lava, iny herintaona iny tokony ho 19 sy 300 na 5 sy 300 andro. Misy ndray ny an'le olona miala avy any zany le tany, miala eto de mijanona ny 19 sy 300 de anao taom-baovao izy, nefa ity mbola tsy vita. De azonareo zay mahatonga an'io alamady io mifindrafindra. Jereo tsara nge ny diary zay hitanareo e, na tsy diary fa misy application hitako any mandehandeha any, application isa lava le izy. De jereo tsara ny lazainy fahalamady tamin'ny herintaona. De jerevy ny alamadiny tamin'ny 2 taona, de jerevy ny alamadiny tamin'ny 3 taona, tamin'ny 4 taona. Fa mifindrafindra mbetika volana jona, de avy eo nisy volana me, de avy eo nisy volana avril izy. Amty izy tao avril raha tsy diso ako sa aiza ho aiza moa izy zay, sa ery amin'ny mery. Fa amin'ny herintaona io ifanena aminay am'izay eo amin'ny avril tavaraka ho azy eo. Zany hoe ny anazy zany ty zorotrano ty mandritry ny taona mifindra 12 miemitra mihitsy satria tsy ampy le kajiny. Manao mpanandro mamono volana trano zany fa tandremo ary andiso andron'olona zany a. 19 sy 300 izy de mijanona satria 20 ampitombony 12. De mahita izy 19 sy 300 de eo izy de makainy. De lazay fa efa herintaona zay de tonga ny alamady, de le alamady zany volana jona, de volana me, de volana avril, de volana mars. Ditanareo fa misy zavatra be de be banga ao. Fa zay no mahatonga an'ity taom-baovao malagasy ankalazaitsika ity. Jereo tsara hatram'izay hitanareo sy hatram'izay vao hitanareo fa tsy miala zany io taom-baovao malagasy io eo amin'ny volana martsa aprily eo foana. Eo foana izy satria miainga eto le tany de miodina tafaverina soamatsara teo amin'ny leny angany izy, de zay ny atao hoe herintaona. De tsy mikisaka mihitsy io fa eo amin'ny martsa aprily eo foana, fa ny andro fotsiny no miovaova. Hoe ndraindray izy 20 martsa, ndraindray izy ary amin'ny 17 martsa, zao izy zao amin'ity fa 14 martsa. Ndraindray izy tonga de ary amin'ny fa 13 aprily, ohatran'izay fa eo foana. Fa raha manaraka an'ity salavy ty ianao zany de tsy mahita an'le taona manindroa io, tsy mahita an'le 13 tsinana. Zay le teneniko hoe mpanandro mamono volana trano satria misy hoa le hoe tsinana eto ambodiny le volana, misy le hoe manary, misy andro arina mihitsy. Fa zany hita amin'ny mpanao hitsak'andro gasy, tena hitany. Zay zany io zavatra io ka mila hay tsara no mijery an'izay. De jereo koa ty
ny zava-boary eto ambonin'ny tany araka lefa nyteneniko teo. Fa eo amin'ny volana martsa aprily eo ihany io hasiny io mamono menamena. Eo ihany zany ny lahamady ny tonga. Eo ihany io fody io manomboka amin'ny tafijaky. Eo ihany zany ny lahamady ny tonga. Azonareo am'izay lizy. Eo ihany ny tonga le fararano. De eo am'izay zany ny tonga ny lahamady. Fa raha ohatra ka hanaraka ny lahamady isa lavitsika, andao ary ho raisina hoe volana jona. Tadavo ary. Fa mamono mena ve le hasina any amin'ny volana jona. Ka raha namono mena volana jona ve le hasina tamin'ity taona ity, de amin'ny herintaona ve izy hamono mena volana May fa tsy andro volana jona tsony. De aorianan'izay ndray izy hamono mena volana avril, de hamono mena volana martsa. Niada mangoraka. Inona ary ty raha zisy. Trafika anao me mahery zany mba vahoamana po meritra. Azonareo tsara zany izy zao hoe fa maninona, inona ny atao hoe taom-baovao malagasy, de fa maninona izy no eo amin'ny martsa aprily foana tsy miova, ary io de tsy azo ovana ny fomba tompoko. Rehefa fomba de fomba, rehefa fady de fady. Tsy isika taranaka no andeha amorona zavatra tsangatsy amanorana makatsy makaroa, fa zay ny aina ny razana ny lovaitsika, fa tsisy endry noho ny razana, tsy misy mahay noho ny tolo, tsisy lalim-pandiniana noho nyreo raza mbe efa teo alohantsika ireo. Zay le izy zay. Zay fotsiny makasika an'iny a. Tsetsa-tsetsa tsy aritra kely toy ny jabora manifo izy le fiteny nefa heverina hoe vary dimy vetina midy vosikeny reny na kely aza mba niatsapy ane katoke. Zay ny tena hevitra tiako ampitaina sola zay na ao anatin'izy a. Fa ty moa tsy ny andanina anasana alovi fa ny hanina mbola ho avy ary ny anjaira tsarotra raha lohataona ho ny etrehana ny ora-pahavaratra de fafako aloha ny isolaitrako. Sao de mbola hanoratra rehefa avy eo. Iverina kely ary iresaka amintsika ato. Taom-baovao malagasy. Hatramin'izay de niresahany zany hoe taom-baovao malagasy zany efa nisy hatramin'izay izy io. Efa nisy. Fa taty amin'ny andron'ny mpanjaka vavy taty amin'ny andron'ny ranavalina, de izy no namindra ny fandrona, satria fandrona io, izy no namindra ny fandrona ny taom-baovao ho any amin'ny andro naterahany. Ohatra hoe nisy zao le mpanjaka vavy anankiray ry le teraka 12 novambra. De nataony lasa andro fandrona ny 12 novambra, de lasa misy metrehitra hoe io zany ny taom-baovao. Ohatra ny hoe mba tian'le mpanjaka fotsiny ankalazana ny anniversairany io, ka io ny anniversairany, de mba tiany mba atao eo le fety mpandrona. Fa ny alahamady de alahamady ihany, fa tsy hoe ny alahamady mihitsy no mibataina de hoe nahodina mba amin'ny zoro-trano. Zay foana le tiako tenenina. Ny fomba de tsy mihetsika ary tsy miova. Ny alahamady foana na inona na inona. Ohatra ny hoe ny osy de osy ihany, na mibarareo ka ohatra ny ondry, tsy miova fa osy ihany. Na maniry somotra ohatra ny olona, tsy miova fa osy ihany. Na misy tandroka ohatra ny omby, tsy miova fa osy ihany. Na mikatrokatroka toy ny soavaly, tsy miova fa osy ihany. Rehefa osy de osy. Ka zay io, de ny alahamady io de ohatr'izay tsy mihetsika ary tsy mifindra. Ataranao nalao valo, ny alahamady de raha ihany. De efa nisy foana io taom-baovao malagasy io hatramin'izay, fa nisy fotsiny io zany mpanjaka vavy namindra azy ho any amin'ny andro naterahany. De lasa zay ndray nankalazainy hoe fety mpandrona. Ka ohatr'izay io taom-baovao malagasy io de efa nisy hatramin'izay io, ary ny taom-baovao de ray. Tiako kely manamarika an'izay. Ray ny taom-baovao malagasy, ray io hatramin'izay, fa ninina no zarazaraina, nataony zay atokotokon'olona zay tsy fantatro loatra hoe inona moa ny antony, mety ho takatakatro ihany fa tsy de eto ny ilazako azy. Inona moa ny antony mahatonga azy mini manapotika sy manakorotana an'io sotoavina nentin-drazana io vao manomboka mitady azo toerana, satria betsaka ny tsy faly amin'izany. Efa andresantsika zany tamin'ny fotoana andresahako hoe iza moa tsika gasy, avaitsika aninona eto de ho aiza. Ny tsy zakan'ny olona de ny alalany fisika zao de Andriamanitra. Tsy zakan'ny olona zany. Le olona resahako tsy le tsika gasy eto le tompony mazaka manana tsy le lehibe tatanjinga takany simbe, fa le tena hoe gasy. Tsy zakan'ny olona rehefa mitentsika hoe tsika inge de Andriamanitra. Tsy zakan'ireo vazaha be dehibe misolelaka eto amin'ny tanirazana sy miseho milay be nefa tsy milay be eto an-tanirazana ireo. Ny alalana fa Andriamanitra gasy de inina potehana foana. Ary ao kely ny tantara tamin'ny andro mpanjaka ranavalina voalohany, ranavalina reniny Imavo. De vakio kely le tantara fampiresahan'le vazaha roa lahy le ozy hoe lalitsaina sy manam-pahendrena be io Madagasikara io mpanjaka vavy eo io ozy. Fa ina ny anjanahany any Oseana Indianina ray manontolo, raha io mahazo vahanao ny fombany. Fa poteo.
lasa am'izay ry zareo. Tamin'ny andro ny radama efa nisy ny fivezivezeny missionnaire vazaha sy ny vazaha be deaibe taty a. Mbola nisy tamin'ireny le fanondranana nandevo tamin'ny taona 220 sy 710 arivo 711 izy namana be jijy rehefa nanao azy hoe tao mandeha vato morotsiraka tsinanana malagasy 700 ny antsona tsiranana ny famatopatotra mandeha tsy folofolo lava sy ranjanana tomady be daolo nisy mpirahala mpianaka mpivady samy nahalala fa dia ho atakalobasy ho amidy ka handeha tsy fankahita tsony misy tena mpifankaty voatery ampionina ny fony. Tamin'ny androny Jean René Mpanjakamena ny foko zana malata nangorona baserena nampiriny reto parata lay sambo portugais feno atrany ambany lakaly no mitrena manao veloma tomany akory lahaly. Tamin'ny androny radama nefa nisy zany. Dia akoatra le fanondranana andevina nataon'ny radama mbola be deaibe le karazana vazaha efa mifamezivezy teto. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsireo niditra avy any amin'ny faritra atsimo ireo tsika tamin'ny androny Vincent de Paul Menakavy efa tany aloha be zany a. Fa mbola hatrio amin'ny androny radama mbola tonga foana ihany koa vazaha lingilingy teto. Dia radama efa saika nanary a, efa saika mivoana fa mifatora mantotra tao anaty rova ny bibin-dramahavaly tonga dia tsy namela hoe fa ahoana e. Fa mifony radama hoe loha lamma fa loha iverina amin'ny entin-drazana ihany satria saika loatra iazakazaka be ho any amin'le fandrosoana. Fa tonga teo amin'ny rana valina amin'izay le izy zao ny lazainy rana valina lafa tsy vavy ozy a lafa tsy vavy so manao ao eo vavy ozy fa lafa tsy vavy tsy hanova ny fomba rehetra zay efa nampiasaina ozy zay efa nahasosina tsara ny tany fa efa finary bavana Andriamasina valina ty tany ty sy ny tariny rehetra misy afatra be deaibe nresany to tsy tadidiko daholo. Tsy hanova an'izany aho ozy fa zao kosa reto kosa ny amin'ny mba fepetrako akoatran'izay. Teo amin'izay izy faniditra le mibitsipitsi amin'ny mpanolotsaina hoe oriny andrino misy olona tonga ozy dia hoe iza hono zany olona tonga zany dia hoe ny LMS inona hono le LMS dia hoe London Missionary Society mailo rana valina ohatrany tsy zany ozy fa ozy hoe ny lohandohan'ny mpisorona asosay aty mailo rana valina ary enjana be le tsindrimandriny fa tena zay mihitsy nefa ny tanjon'le LMS London Missionary Society zany hoe le société ana missionnaire avy any Londres. Fa nadika ny rana valina amin'le fahaizana amin'ny lalao an'le teny gasy ozy lohandohan'ny mpisorona asosay-aty ny dikan'izany. Mailotsika ozy fa tsy mety io. Fa tsika lohandohan'ny mpisorona mihitsy ny tediaviny ho alefa makatsy ho asosany ho asosany makany aminy. Hitatsika ireny nisy fampianarana be deaibe nge natao nge nisy malagasy nge nalefa nianatra tany an-dafy ohatran'ny raha niraka sy raha ombana raha totozy sy raha voalavo sy ny tariny. Nisy resaka atao hoe inona ny tindry zareo atsangana dia hoe anao skola hono ka teny anglisy moa ny fampiresahana anao skola hono zareo tsy azoazoko fa mitady sokolona reto ozy misy olona mitadaviny sokoina hainareo le hoe sokoina misoko alaina mangingina hoe misoko miadana atao rongisa misoko mangina atao otrikafo misoko mangina atao afina pombo dia hoe anangana sokolona mailo ozy rana valina fa ohatrany mitady isokolona reto a. Fa ohatr'izay le zava-misy dia inina mpitena le izy dia iverenako le resaka taom-baovao amin'izay hoe le taom-baovao malagasy dia ray fa ninina ny mpitehana dia natao mihitsy zarazaraina le izy hatramin'izay nge ray nge io e nda tamin'ny fotoana nankalazany trano koltoralany io ray nge io e. Trano koltoraly malagasy zay natsangany dokotera Joseph Rakotony rainy fa inina mpitehana foana koa le zavatra ataon'le trano koltoraly malagasy satria nahoana mbola misy tarazo ambadimbadika any fa mbola tsoresahana betsaka ety fa aza adinoina fa Rakotony ray Joseph dia anisan'ny filopitarika ny MDRM MDRM tamin'izany fotoana zany tena farany ty tanyrazana. Dia io izy io dia zay mitady mbola an'io aletsika dia aringano fa tady andeha zareo fa mitady ijoro izy reny dia inona ny tediaviny reny ho atao dia tonga dia tsopotsopony tsirairay reny dia tambazo vola be fa raha vao tsy manaiky reny dia ataovy an'izao misy an'izany ange mandeha eo e so dia tsy arakitsika misy an'izany eo ka inina mpitehana le izy zay ny taom-baovao malagasy io dia ray hatramin'izay ary ray arak'izay fanazavana efa netiko teo zay le izy zavaboary eny an-danitra koa dia manampy antsika manoro hoe tongo tia ny alamady zany aho ozy
dia ohatr'izay le ndresako teo hoe le amin'le Asaramanitra tsy taom-baovao malagasy ny Asaramanitra fa ny Asaramanitra no ny fanandrify tamin'le 20 Novambra naterahany le mpanjaka vavy nanao azy ho fetim-pandrona satria vanim-potoanan'ny Asaramanitra no naterahany le mpanjaka vavy ary amin'ny alakosy eringe le Asaramanitra e. Vanim-potoanan'ny Asara dia vanim-potoanan'ny orana. Milatsaky ny orana ao amin'ny alaka raha-bao, toratoraky ny evandra. Dia inona ny zava-mitranga? Mitsana daholo ny ravikazo. Dia mandon'le orana amin'izay le tany, mandon'le orana le ravikazo, dia inona no miseho? Maimbo be, mantsina satria lo le ravikazo. Mandra-piovana ho zezika eo indray. Dia iny le hoe vanim-potoanan'ny Asara maimbo na Asaramantsina. Vanim-potoanan'ny Asaramantsina na Asaramaimbo. Any amin'ny alakarabo zany no mitranga. Fa tonga amin'izay vanim-potoanan'ny alakosy, tonga vanim-potoanan'ny Asaramanitra. Vanim-potoanan'ny Asara ihany izany hoe mbola vanim-potoanan'ny orana ihany. Fa manitra satria jereo fa eo amin'ny volana faraparan'ny Novambra miditra makaty amin'ny Desambra mbola midonatra aty amin'ny Janvier. Eo daholo ny tena fiakaran'ny voankazo rehetra. Dia manitra be any etsahany. Manitra tena manitra satria miakatra daholo ny fofom-boankazo. Dia izay le hoe Asara fa efa manitra izy eto satria efa miakatra daholo ny vokatra. Izay le Asaramanitra. Fa tsy hoe ny Asaramanitra ny taom-baovao. Tsy izay le izy. Fa ny Asaramanitra dia vanim-potoana anankiray. Fa ny taom-baovao dia ary amin'ny Alahady ihany. Ka tsy Asaramanitra intsony zany satria efa tapitra amin'ny fararano, vita amin'ny fanadiovan'Andriamanitra n'izao rehetra izao, dia miditra tsika ao amin'ny taom-baovao. Ny dikan'izay zany tsy mety hoe tonga ny andro fahaenina amin'ny 20 Jona dia ho azavaina zany fa hoe isika dia nakalaza ny faly ovatena zay ny lovaina avary amin'ny anina tamin'ny 17 Oktobra 1770. Lazaina teo Mahamasina zany tamin'ny fahaenina amin'ny 20 volana Jona 1770. Dia iny zany lazaina fa tratry ny Asaramanitra isika menakavy. Tia. Miditra ato amin'ilay taom-baovao ihany a. Inina potehana ozy a le taom-baovao malagasy. Inina gafina, inina akorotana, inina asiana an'izao olona rehetrarehetra zao mitsangana ty indray misy taom-baovao any, ty indray taom-baovao zao hoe any ditanao. Mba hevitry ny olona ao anaty Facebook eo amin'izay rehefa mba miady hevitra man'olo ianao na tsy ady hevitra ary fa mba miresaka kely taom-baovao dia ozy. Nareo samy mpanao taom-baovao ary tsy mifanaraka. Satria zany lasa raisin'ny olona koa ho taom-baovao le zavatra vao miforoporonina, le foroporon-javatra vao nitranga taty oriana taty. Fa izy miteny fa taom-baovao reny e. Misy miteny hoe misy taom-baovao iraisan'ny malagasy. Taom-baovao iraisan'ny malagasy ahoana moa? Anao taom-baovao dia any anatin'ny maizim-bolana dia efa reny ny raha nahita reny ny vokany. Firy ny saika ripaka tamin'ny vato be tapakely. Hoy. Firy ny taraiky tamin'ireny omby mainty be mivonony reny. Zany ve dia fomba? Fa misy fomba n'io zavatra io, fa tsy atao fa atana ohatr'izany. Ka arahana tsara amin'ny akaiky sy ny atsipiriany izy. Ny taom-baovao malagasy dia ray ihany, ary ny tsinam-bolan'ny Alahady no atao hoe taom-baovao. Ny Alahady dia tsy mitranga raha tsy eo amin'ny Martsa Aprily eo ihany, fa eo ihany ny tany miainga, miodina manodidina amin'ny masoandro dia tafaveriny eo indray izy, izay ny atao hoe taom-baovao. Tsy misy mihoatra an'izay. Dia izao tsika izao ankalaza azy amin'ny herin'ny androany. Fa 13 sy 14 volana Martsa ny fankalazana amin'ity taon'ity. Dia izay ihany ny atao hoe taom-baovao malagasy. Nazavaiko teo ny antony isa lava, samy mahita nareo, samy mandinika, samy mitsakotsako, fa ny diary hitanareo miparitaka eny dia saika diary isa lava. Ny application menanareo dia application isa lava, dia iny nareo fa very amin'izay ny ray volana, very ny ray volana mahery, ny ray very ny ray volana latsaka, kisakisaka zany ny zoritranonareo. Tamin'ny heritaona nareo manao Jona, amin'ity nareo manao Mai, amin'ny heritaona Aprily, ifanentsika amin'ny heritaona manaraka ao amin'ny volana Martsa, dia tongava reso matsara ifakahitantsika eo indray. Manao ny soavatsara ten'Andriamanitra amintsika menakavy eny tokantrano tompoko, fa zay aloha no masaka ho an'ny anio, ohatra ny mba nahazo fotoana lavalava kely ihany, nefa mbola hitako tsy ampy ihany ary. Fa dia izay re tompoko ny azo natao aloha tonga amin'ilay fiteny ity manao hoe mama ny faraka nefa raha lava matetika mantsy mandidiny vava, tsara ny aina fa fototry ny aina fa raha be loatra mamona aminainy e. Aleo dia faranako etonina ny teny fandrao mitarazoka nalava reny, zany noho izy ry hava malala
vita ny anjarako aleo iala makasitraka ny tolotra sy erika Jacqueline tao ambadika tao nanampy ny fanatotosana rehetra sika mpanaraka sy mpakafia ny nivon'ny tokantrano ny ekipa ny Kolo TV rehetra izay miaraka manatotosana izao fandaharana izao aza misaraka aminay hatrany soavatsara tena Andriamanitra tompoko